Mangataka ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny commune ambony Vohitra Mahajanga ireo vahoaka sy lehibe ny fokotany eny an-tanimasaja amin'ny fanaraha-maso ireo fiara vaventy mandalo amin'ny ity lalana hitantsika amin'ny sary ity. Efa nisy ny fitarainana sy tatitra nataon'ny lehibe ny fokotany an-tanimasaja tamin'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny commune mba anaovana ny fanaraha-maso amin'ity lalana ity. Vokatra izany dia efa nisy mpiambina nampitandro filaminana ny andry ity lalana ity ary nanakana ireo fiara vaventy tsy andalo amin'ity lalana izay hitantsika amin'ny sary ity. Amin'izao fotoana izao anefa tsy hita ny nanjavona ny mpitandro filaminana io ary tsy misy ihany koa ny olona mpanara-maso ilay lalana. Arak'izany mangataka ny fandraisana andraikitra feno ataon'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny commune ny lehibe ny fokotany an-tanimasaja amin'ny fanaraha-maso ny fahasimbany lalana. Eo amin'ny bazary zany misy fahasimbany ka ny andraikitra andresinay tamin'io zany rehefa simba da ny andraikitra ny fokotany misy malala-tanana nanolotra teny député Nicolas zany nanolotra vato nanopotorana amin'ny lalana iny. Misy koa zany iraka amin'ny ben'ny tanàna misy polisy to zany sakana an'ireny tomobile lehibe reny. Hatreto zany le izy efa tsy otsony le polisy. Ny tomobile moa tsy azonay ferana fa mandalo foana zareo nefa le lalana misy simba. Mbola tsy tokony tsy forona nefa ny lany tamin'eo lambahoaka io ngamba tsy fantatro ka eto zay zany da manambara aminareo ireo camion ngezabe reo mba tsy handalo otsony fa manorona lalana hafa fa tsy mety aminay satria lalanay io lalam-bahoaka io anareo tsy tokony andalo sady tokony anareo zao mba mametraka vato na sahala am'izany io nefa le izy zao simba de rahantsika malala zany fahasimbatan'izay fa tsy mety aminay vahoaka matenika zany le izy. Efa nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny lehibe ny fokotany sy ireo vahoaka amin'ny fanampenana ny lodoka amin'ny lalany an-tanimasaja. Tsy ampy anefa izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny commune mba anakana ireo fiara izay voalaza fa manimba lalana ireo.